Aleloia, mbola faly miarabanao aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio alarobia fatelopolo ny volana Jolay 2025. Ry ava-malala amin'ny Tompo, manao izao vidéo zao aho vidéo maika izany hoe urgent zany. Ry havana, mangataka aminao aho hivavaka ho an'i Japon ary koa ny tanàna izany izay voakasika ny amin'ny horohorontany izay nisy tany amin'ny côté nord zany nordn'i Japon izany hoe any avy any amin'ny côté misy ny Rosia izany. Ry havana, efa nanao vidéo teto aho ny amin'ny nofy izay nampahafantarin'ny tompo ahy ny amin'ny zavatra iseho any Japon zany no tena hitako zany tao anatin'ny nofy. Ry havana, zava-doza io, zava-doza no iseho ka miangavy ianao hivavaka. Ny vavakiny maro dia engany ho tafiditra eo anatrehan'ny tompo satria mba ampahery an'ireo olona amin'izao ora sy fotoana izao, satria amin'izao izahako miteny izao no miseho izany zavatra izany any Japon ary koa amin'ny toerana hafa maro zany any amin'iny côté iny izay nevin'ny horohorontany dia misy koa zany ny ho fiatraikany ny amin'ny zavatra iseho amin'izao tsika miteny izao. Ry havana, engany ka tena raisinao amin'ny fanatonan'i Jesosy izao teny ambarako izao. Engany ka tena ho raisinao izao teny izao fa tsy ho vazivazy satria zava-doza ny anjony olona maro ny amin'ny rano, efa miakatra ny rano, efa mihoatra ny 1 metatra ny any amin'ny côté Japon zao. Efa misy ireo olona asaina miala amin'ny toerana any izay akaikin'io toerana io zany amin'ny rano miakatra. Ry havana, miangavy ianao aho hivavaka hitondra n'izany eo amin'i Jesosy. Oka isika hitondra ny hafa ihany koa, hibebaka ho an'ny tany izay asain'ny tompo hoentintsika eo amin'ny ihany koa. Miangavy ianao aho hibebaka ho an'ny io tany io, ny olona rehetra ao ary koa ny manodidina rehetra ny amin'ny zavatra miseho amin'izao ora sy fotoana izao. Ry havana, zava-doza no iseho araka ny hitako tao anatin'ilay nofy afaka henonao ilay vidéo izay navoakako teto efa volana vitsy izay. Ka miangavy ianao aho averiko indray hivavaka hibebaka ho an'ny hafa tompoko satria izay no olon'ny tompo antsika mahatsiaro ny hafa ihany koa amin'izao ora sy fotoana izao. Zay tompoko no tiako ambara eto aingana dia aingana ny amin'ny fanasana anao mba hiara hivavaka amiko satria hivavaka manokana aho ary manasa anao ihany koa hivavaka koa ianao amin'ny toerana izay misy anao anandratra ny vavaka anao anatrehan'ny tompo mba ho henon'ny tompo hivavaka antsika rehetra eran-tany satria eran-tany isika rehetra ato. Ka manasa anao aho hitondra zany vavaka zany eo anatrehan'i Jesosy rehefa misy fotoana kely ianao amin'ny toerana izay misy anao, fa izaho koa dia hivavaka ato tokantranoko hitondra zany eo anatrehan'i Jesosy. Zay tompoko fa mahereza daholo dia tahiny tompo daholo isika tsiraray avy. Araka teneniko teo afaka jerenao ny vidéo izay nanambarany amin'ny nofy mba hahafantaranao bebe kokoa satria efa nampahafantarin'ny tompo ahy aloha izao zavatra miseho anio izao. Voninahitra tompoko an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.